sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalany Jehova. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Ivavaka sika tompoko. Misaotranao zay raha tsara indrindra any an-danitro satria afaka manatrika soma tsara ity fanompoam-pivavahana ity. Ary mino izay fa hanatrika izany amin'ny fahafenony ianao. Mitenena Jehova ho fa indreto miaino izay mpanomponao. Ny anaran'i Kristy no hanonana ny vavaka. Amen. Faly miarabantsika tratra izao sabata izao. Miaraba manokana anao izay manaraka izany amin'ny alalan'ny ireo fitaovana samihafa izay napetraka Andriamanitra eo am-pelatanantsika ahafahantsika manao ny fiankohofana amin'ny fotoana toy izao. Amin'ny timarainan'ny sabata ity dia ny fiangonana Adventista amin'ny tanany andro fahafito eto Ambohidroa no mitarika izany fotoana izany. Koa fifaliana ho ahy ny manolotra ho anao reto mpandraharaha andray anjara amin'izao asa fisoronana izao maraina izao. Ny atolotro voalohany dia ny olona Mikaia Fanomezan-tsoa izay hitondrantsika amin'ny vavaka fiankofana. Ny olona Tiana Razafindahy no apita ny afatra sy anao ny teny fampaherezana amin'ity andro anio ity. Ny anabavy Juliette Razafindramanga no anao ny vavaka ho amin'ny fanatitra amin'ity fotoana iarahantsika eto ity. Ny anabavy Rizivana Fanomezan-tsoa no apita ny afatra ho an'ny ankizy amin'ity fotoana antsika androany ity. Ary ny anabavy Fidisoa Rakotondrabe no anao ny fitantanana sy ny fandrindrana eo amin'ny hira amin'ity fotoana iarahantsika eto ity. Ny mpanolotra temo izany dia ny olona Daniela Rakotondrabe. Andery isika noho izao fotoana izao fideranan'Andriamanitra hiara iredona ny hira laharana 400 isika izay mitondra lohateny hoe mirafy rampifaliana ankalaza ilay tomponay. Tena andro fankalazana ny tompo anio noho izany dia andery isika retsangana anao izany hira fiderana izany. Rampifaliana ankalaza ilay tomponao, asandrato feo fiderana ubirosana no atao. Tera i tompo mpanavotrana ira ubi Jehova mpamoronana. Isandratra ambony ao,
Eo mpitsanganana ihany dia manasa antsika handray ny tenin'Andriamanitra ka nokatra izany ao amin'ny Matio 5. Matio 5 ny 4:4 tapany voalohany. Matio 5 ny 4:4 tapany voalohany. Ary hotoizantsika ny vaky teny rehefa avy eo ao amin'ny Apokalipsy 3 ny 7 tapany faharoa. Apokalipsy 3 ny 7 tapany faharoa. Ovakitsika ny ao amin'ny Matio 5 ny 4:4 tapany voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy, ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Hotoizantsika ny vaky teny ao amin'ny Apokalipsy 3 ny 7 tapany faharoa. Izao no lazain'izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoka tsy hisy anidy ary manidy ka tsy misy mamoa. Ho tahinana izany teny izany, ho tanteraka amintsika tsiraray avy. Amen. Zao dia manasa antsika hiditra eo amin'ny vavaka fiankohofana isika. Andriamanitra ray tsara sy masina indrindra ny an-danitro. Ny dera, ny saotra, ny laza, ny voninahitra dia atolotra ianao amin'izao sabata anao masina izao. Misaotra Tompo noho ny fiarovanao anay, misaotra noho ny nanambinanao anay nandritra ninenemana iny, ka nomenao izao sabata izao izahay, ahafahanay miankohaka eto anatrehanao indray. Ifonanay aminao Tompo ny heloka mampahadisoana vitanay teo anatrehanao, na tamin'ny fiteninay, ny fisainanay, ny fihevitray. Ifonanay sy talaonay aminao, mamelany helokay ary mamindrafo aminay. Mangataka aminao izahay feno ny fanahinao masina izahay rehetra mandritra izao sabata izao, ka ho sabata andraisanay fitahina, sahitanay fifaliana izao sabata anao masina izao. Andray ny teninao izahay, izay hoentin'ny mpanomponao amin'ity sabata ity. Mangataka aminao a Kristio, omeo ny anjarandroa avy amin'ny fanahinao izy ireo, ka mba ho fantsona hikoriana ny fitahiana ho amin'izao sabata izao ireo zanakao ireo, anapita izany afatra izany ho aminay. Mangataka aminao ihany koa izay ny amin'ireo mpitantana izao fiangonana ho izao maneran-tany. Mangataka aminao a Kristio mba hiasan'ny fanahinao masina ho an'ny mpitantana tsiraray avy, ka manomboka any amin'ny conférence générale hatraty amin'ny fiangonana tsirairay avy, ho feno ny fanahinao ny mpitarika rehetra, ka andeha araka ny sitraponao anie ny fitantanana izao fiangonanao izao. Jereo ity firenena ity, ta io Tompo mba halalaka hatrany ny fitoriana ny filazantsara eto amin'izao firenena izao, ka ho maro ny malagasy no andray ny famonjena hiaraka aminao. Maro ireo namanay izay mety tsy salama ihany koa amin'ity sabata ity. Tsy dio any amin'ny fandriana izay misy azy ireo izy tsirairay avy. Ianao Tompo no anasitra anazy amin'izao sabata izao, ka naisitra ny loharanon-naretina rehetra ianao. Izay rehetra mahasoa anay nefa tsy voatako taminao, dia
iriko ho tanterahinao aminay izany. Fa amin'ny anaranao Jesosy ny anonako sy angatahako za mivavaka izany. Amen. Tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana ny ampahafolony sy fanatitra isika izao. Omena fotoantsika amoatsika ny fanatitra sy ny ampahafolony izay fanomantsika omena an'Andriamanitra. Iaraka hivavaka manintsika. Amen. Niresaka tamin'Andriamanitra, niresaka tamin'ny Abrahama Andriamanitra fa amin'ny fitahiana mananamby ampy ho azy. Nalahelo nefa i Abrahama satria ny zaza faharoa izay nateraky Abrahama dia Isaka. Dia nalahelo i Abrahama satria tsy hisy fitahiana ho an'ny Ismaela satria omenan'i Isaka ny fitahiana rehetra. Azon'Andriamanitra tao ny manome fitahiana mananamby ampy ho an'ny olona rehetra ho antsika rehetra izao. Satria hanolotra ny ampahafolony sy ny fanatitra isika amin'izao fotoana izao. Andriamanitra manome antsika ny fitahiana mananamby ampy satria tsika afaka mizara ho an'ireo tsy manana. Raha malahelo tsika hoe ho very ny antsika satria mizara ho an'ny malahelo tsika. Andriamanitra efa nanomana ho antsika ny fitahiana mananamby ampy. Iara-hitsangantsika hivavaka tompoko. Ray masina tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao izay fa mbola afaka manome izay nomenao anay satria ianao nanome fitahiana mananamby ampy ho anay. Ny fanatitra sy ny ampahafolony izay nomenao anay, izay omenay anay ho androany dia mba havita be amin'ny asanao anie izy ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonana mivavaka. Amen. Fanolorantsika amin'ny fanatitra sy ny ampahafolony dia ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fa 700.
fitretina daisuvekerira taharutsa uamina nifitaiana. Amen. Izao isika dia tonga eo amin'ny fotoana ho an'ny ankizy. Koa manantsa antsika rakizy hanao ny hira oramamy. Salama tsara daholo ve ianareo rakizy? Mino aho fa salama tsara ianareo eo am-panarahana ny fandaharantsika androany. Misaotra aloha tamin'ilay hira fa tena nahafinaritra be . Ny toritentsika androany dia mitondra ny lohateny hoe izao fahazavana. Izao fahazavana. Andao hoe miaraka averintsika. Izao fahazavana. Misaotra antsika rakizy. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny toriteny dia andeha aloha hiaraka hivavaka isika. Hivavaka isika ary. Andriamanitra misaotra anao izay fa nomenao izao fotoana manokana izao indray natokanay ho an'ny ankizy. Mangataka aminao izay ny hanomezanao anay ny fanainao masina ka ny lesona izay ianaranay dia ho tafiditra tsara ty an-tsainay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izy telo lahy ireto rankizy dia mpinamana be izy ireo. Fa fony vao teraka izy ireo dia nomeny Jesosy fo madio tsara tarehy. Rehefa nandeha teny rankizy ny fotoana dia nialehibe ireo ankizy ireo. Rehefa nialehibe izy ireo dia izao ny zava-nisy. Izy roa lahy ireto dia ny fanena tamin'ny karazana fakapana maro. Rehefa izay dia tena nifangaroharo tamin'izao tontolo izao mihitsy izy roa lahy ireto. Rehefa nifangaro tamin'izao tontolo izao izy ireo dia niova mihitsy ny fomba fiainan'izy roa lahy ireo. Hany ka feno ny pentipentin'izao tontolo izao mihitsy izy ireo. Fa ity tovolahy iray ity kosa rakizy dia nazoto hatrany nanohy ny fanarahany an'i Kristy ka vonto ny fanahy izy. Tsy tahaka azy roa lahy tetsy izay namany. Dia rehefa nandeha ny fotoana dia nalahelo ity tovolahy anankiray ity. Nahita ireto namany izay niaina tamin'ny fahazaran-dratsy.
ny aina tamin'ny karazana ditra maro. Teny eritreritra izy rakizy, inona ary ny ataoko mba hiverenan'izy ireo lahy indray miaraka amiko, miaraka mandeha manatrika ny leson'ny sekoly Sabata, manatrika ny fivoriany ankizy, mandeha ihany koa manao ny aktivite an'ny tanora. Teny eritreritra izy andeha hivavaka ho an'iretsy namako iretsy mba hanovany Jesosy azy ireo. Teny vavaka rakizy ity tovolahy iray ity. Rehefa avy mivavaka izy dia laza izy nakeny amin'izy ireo lahy. Teny resaka tamin'izy ireo lahy. Izao ry izy ireo lahy malahelo be Jesosy mahita anareo ry lahy tahaka izao. Ny karazana ditra rehetra dia nataonareo ry lahy. Jereo fa ilay akanjo fotsifotsy tsara tarehy nomeny Jesosy anareo, teny lotonareo vokatry ny fahotanareo. Izao ihany koa ny tadidianareo ry lahy. Izao anie ka mivavaka ho anareo mandrakariva. Marina ve izany? Hoy izy ireo lahy. Tena marina mihitsy izany. Androany dia vonona ny izara ny fahamarinana ho anareo ry lahy amin'ity fotoana ity. Ka manantena aho fa andeha hiaraka amiko ianareo hamonjy indray ny fotoana izay efa mahazatra antsika 3 lahatra amin'izay makany amin'ny tempolin'i Jehovah. Tena naika izy ireo lahy rakizy. Andao ara fa vonona izahay hiaraka amin'izay androany. Ndeha ihany koa isika rakizy hanao tahaka ity tovolahy anankiray ity izay mijoro ho fahazavan'i Kristy eo anivon'izao tontolo izao. Tokony hanao inona izany isika rakizy? Izay mihitsy mahay be. Manomboka izao ary isika dia andeha hizara ny fahazavana eny anivon'izao tontolo izao izay misy antsika. Hanao tahaka ity tovolahy kely anankiray isika hijoro amin'ny fahazavana izay efa nanabeazana antsika. Andeha isika hivavaka rakizy ho fehan'izany lesona izany. Vavaka isika. Andriamanitra, indreto izahay ankizy, vonona androany ny hijoro ho fahazavana eny anivon'izao tontolo izao. Tario ny fanainao masina ary izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mino fa nandray ny anjara sahaza azy ny ankizy. Andeha ary raha anomana ny fompalahantsika andray ny tenin'Andriamanitra dia mangataka ny chorale Omega Ambohidroa hanoditra hira anankiray mitondra lohateny hoe Tazana. Tazano anie iri avoniri zay ny omboany Jeso tenati natolony ny ainy noyana ka inone no mavalina ny lauzany Sizau nila pasu na fui ju ni na ini yaretani ni Jesus ni laza sachiana tetiani tuku. Fantarore mifity avany zay ny hare tany teo ka
vary nanaki zisolofonana kamoave mba efatsapana milaozany izao nilapaso nafoniko ivony nahiny naretany ny Yesusy nilatsa satriana dia tiany tokoa. Kutuku sanifiti na tulu traua ni tenaku isai panutiti orai sure bau panumpuna nila nita numani Tazunire uwe waniladao utudisu antani vauva milani tra numani naua sailuvaku utimurajiza Tazunire uwe waniladao utudisu antani vauva umendikya laifitarana mamerina ny firaritso atsika tsirairay avy amin'ity sabata ity satria afaka manatrika somatsara izao fanompoam-pivavahana zao isika ary mirary ny fiadanan'ny tompo ho aminao amin'izao sabata izao. Amin'ity androany ity dia sariako ny saitsika mba hitodika amin'ireo zava-misy maneran-tany tato ato zay. Zao mantsy ry ava-malala no zavatra tsapa. Miamtombo ireo loza eto amin'ity tany ity ankehitriny. Maro izy ireny. Fa andeha ny anankiray izay nanamarika ny toe-javatra izay nisy teto amin'ny firenetsika no ho raisiko ankehitriny. Dia ny fisian'ireo rivo-doza, ny sesisesy izay nikasika ity nosy malalatsika ity. Nandravarava ny rivo-doza. Ary tsy vitany hoe nandravarava fotsiny, fa nisy aina izay nafoy mihitsy tao anatin'izany toe-javatra rehetra izany. Mampalahelo. Tena mampalahelo izany toe-javatra izany ry ava-malala. Mieritreritra hoe anga dia tsy mba misy hevitra ve ahafahan'ny olombelona mife izany toe-javatra izany satria faharavana, aina nafoy ny vokatry ny fandalovana izany rivo-doza izany. Rehefa atao ny fandinihana, rehefa atao ny famakafakana dia zao ny zavatra hita hoe tsy mbola mety ho voafehan'ny olombelona aloha hatreto ny akabeazan'ireo loza izay miseho eto ambonin'ity tany ity. Ary anisan'izany ny rivo-doza izay nandravarava teto amin'izao nosy malalatsika izao. Satria raha tsika nahita ny vokany, rava ny tanàna,
potika ireo fotodrafitrasa maro isan-karazany. Nisy ihany koa ireo aina zay nafoy tao anatin'izany toe-javatra zany hoy teny am-piandohany. Mampalahelo ny toe-javatra kanefa soa ihany fa manana an'Andriamanitra isika. Raha ny soratra masina mantsy no dinihana dia tsapa fa ny toe-javatra rehetra izay miseho eto amin'ity tany ity dia azon'Andriamanitra fehezina izany rehetra izany. Inona no tenenin'ny soratra masina? Azontsika porofoina amin'ny alalan'ny Baiboly ve? Fa azon'Andriamanitra atao tokoa ny mifehy ny toe-javatra rehetra eto amin'izao tany izao. Andeha ho raisitsika ny vaky-teny fototra izay novakiana tamintsika tamin'ity androany ity, izay hita ao amin'ny Apokalipsy 3 ka ny 7 ary ny tapany 2. Toy izao ny vakin'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny lazain'izay marina, izay masina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoaka tsy hisy anidy ary manidy ka tsy misy mamoa. Ity teny ity rehefa dinihana dia izao, Andriamanitra mihitsy no miteny izany teny izany, ary ny hoe masina sady marina dia milaza ny toetra an'Andriamanitra izany. Andriamanitra izay mifehy toe-javatra rehetra. Ahoana no ahafahana manamarina izany? Ny tapany farany eo dia mazava tsara ny teny soratra masina manao hoe rehefa Andriamanitra no mamoa dia tsy misy afaka manidy, ary rehefa Andriamanitra no manidy dia tsy misy afaka mamoa. Ko tsy mazava ve? Fa ain'Andriamanitra zany ny mifehy ny toe-javatra rehetra eto amin'ity tany ity. Andeha akaporofo isika mba ho fanamarinana misimisy kokoa izany tenin'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Genesis 7. Ao amin'ny Genesis 7 dia misy tantara anankiray izay efa fantatritsika. Satria io Genesis 7 sy ny 9 manaraka rehetra eo dia mitantara ny amin'ny safidrano tamin'ny andron'ny Noa izany. Inona ny zavatra niseho? Hitan'Andriamanitra fa feno faharatsiana ny tany. Nanenon'Andriamanitra ny amin'ny namoronany ny olombelona ka dia tapa-kevitra izy fa ho aringany amin'ny alalan'ny safidrano izany. Inona no toe-javatra izay nisy? Nametraka fandaminan'Andriamanitra ny amin'ireo biby rehetra izay tokony hiditra ao anatin'izany samby fiara zany araka ny efa fantatritsika. Mba ho fanamarinana izany rehetra izany dia ho jerentsika ao amin'ny Genesis 7. Io manontolo io ao amin'ny Genesis 7 dia mitantara ny amin'ny safidrano Noa. Tantara efa fantatritsika izany. Satria nahita Andriamanitra fa eniky ny faharatsiana ny tany. Nanenina izy tamin'ny nanamboarany ny olombelona. Noho izany dia tapa-kevitr'Andriamanitra fa ho aringany amin'ny alalan'ny safidrano ny zava-manan'aina rehetra teto amin'ity tany ity. Nametraka fandaminana nefa Andriamanitra. Satria nisy ireo biby isan-karazany izay nanomezan'Andriamanitra toromaky mba ho ampidirina ao amin'ny samby fiara. Ary ampidirina ao anatin'ny samby fiara ihany koa Noa sy ny vady aman-janany ary ireo vinantovaviny 3 mirahavavy. Izay no mandrafitra an'ilay atao hoe Noa 8 mianaka. Rehefa tafiditra tao amin'ny samby fiara izy ireo, inona ny toe-javatra niseho? Ny tanan'Andriamanitra mihitsy no nanakatona, nandrindrina izany varavarany samby fiara izany. Andeha nge ho vakitsika amin'ny Genesis 7 ka ny 9 fa 9. Toy izao ny vaky ny teny. Ary izay niditra dia lahy sy vavy avy tamin'ny nofo rehetra araka ny nandidin'Andriamanitra ny Noa, ary narindriny Jehova tao izy. Iza zany no nandrindrina ny varavarany samby fiara? Jehova no nandrindrina azy. Rehefa Jehova no mandrindrina, tsy misy afaka mamoy izany varavarana izany. Ny zavatra niseho mantsy dia izao,
rehefa nirotsaka tokoa ny ranonorambe izay nampisy izany safodrano izany, nikoropaka namonjy ny ainy avokoa ny olona rehetra, ny azakazaka nakany amin'ilay sambo fiara izay namboariny Noa, raha azon'ny olona atao ny nanokatra ny varavarany io ava-malala dia ho nosokafany io. Fa izao rehefa Andriamanitra no mandrindrina ny varavarana, tsy misy afaka mamoy izany. Inona moa ny anton'ilay fandrindrinana an'ilay varavarana? Mazava ho azy mba ho fiarovana ny Noa valy-mianaka sy ireo zava-manan'aina rehetra izay niditra tao anatin'io sambo fiara io amin'ny loza izay iseho, satria fandringanana no isy ankehitriny. Amin'izao fotoana izao koa, inona ny loza mananontanina eo amin'ny fiainanao? Tandondomin-doza ve ny fiainanao? Inona ny toe-javatra manahirana sy sarotra eo amin'ny fiainanao? Azon'Andriamanitra atao koa ny miaro anao. Azon'Andriamanitra atao ny mandrindrina ny varavaran'ny fiainanao. Tsy ho azon'ny loza ianao. Izy no hitsangana hiaro anao. Mino zany ve ianao? Raha mino ianao dia ho hitanao fa ho tanteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany. Misy tantara iray ihany koa ao amin'ny Soratra Masina, ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, 5 ka ny 7:12. Ity tantara ity indray dia mitantara ny amin'ny fiainan'ireo apôstôly tamin'ny fotoan'andro, satria rehefa lasa Jesosy Kristy dia izy ireo no namita ny asa izay efa nanomezan'i Kristy baiko azy ireo mba ho tanterahana. Toy izao mivakin'izany teny izany: ary nitsangana ny mpisorona be mba amin'ny namany rehetra izay atokony sadoseho fa feno fialonana izy, dia nisambotra ny apôstôly izy ka nanao azy tao an-tranomaizina. Fa nisy anjelin'ny Tompo namono varavaran'ny tranomaizina noho ny alina, dia nitondra azy nivoaka ka nanao hoe mandehana ka mitsangana. Eto indray izany dia izao, ny tanan'i Jehovah mihitsy no namono ny varavaran'ny tranomaizina. Rehefa Jehovah no mamono, tsy misy afaka manidy. Inona ny antony namoahany Jehovah zany varavaran'ny tranomaizina izany? Dia mba ho fanafahana ireo apôstôly ireo tao anatin'ny geja izay namatotra azy tao anatin'izany tranomaizina izany. Ry ava-malala, voafatotry ny inona ny fiainanao ankehitriny? Inona ireo toe-javatra izay mamatotra eo amin'ny fiainanao? Tsy fisim-bola ve? Aretina ve? Fahasahiranana ve? Azon'Andriamanitra atao ihany koa ny manokatra ny varavaran'ny fiainanao, ho afaka ao anatin'izany fatorana izany ianao. Ary izy mihitsy no teny aminao androany, mitsangana, mandehana. Moa ve tsy manamarina izany ry ava-malala fa ain'Andriamanitra ny mifehy ny toe-javatra rehetra eo am-pelantanany ny fiainantsika rehetra? Matoky izany ve ianao? Raha matoky izany ianao dia ho hitanao ny fahatanterahany izany eo amin'ny fiainanao. Fa ity no toe-javatra anankiray izay ifampizarako aminao androany amin'ny alalan'ny teny Soratra Masina, fa misy varavarana anankiray izay varavarana ahafara samy varavarana izy ity. Satria inona no zavatra miseho ho ianao ao anatin'izany toe-javatra izany? Ao amin'ny Apokalipsy 7 ka ny 20 no ahitantsika izany. Ao amin'ny Apokalipsy 7 ka ny 20. Toy izao ny vakin'ny teny: indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy mihaino feko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Hafa indray ity varavarana ity. Ity indray dia izao, tsy Andriamanitra no mandrindrina ary tsy Andriamanitra no mamoha, fa ny ataon'Andriamanitra indray dia izao, mitsangana eo amin'ny varavarana io izy ary mandondona. Mba varavarana inona loatra re ty varavarana ity? Tantara kely iray no entiko amintsika ankehitriny. Nisy mpanao hosodoko italiana malaza iray anao fampisehoana amin'ny asa tanany. Novoriana ny olona rehetra tao an-tanàna, fa izy fampisehoana lehibe izay ho tanterahany ity mpanao sary hosodoko italiana ity. Tonga ny olona maro be satria fantadaza loatra izany lehilahy izany. Rehefa voalanina ny olona, nampidirina avy an'ilay sary hosodoko. Inona ho ianareo ilay sary hosodoko? Sarin'i Jesosy
mandondona eo amin'ny varavarana anankiray. Rehefa nahita izany ny olona dia nitehaka, tolagaga, tena tsara sy kanto izany sary izany. Nandray fitenenana ilay lehilahy mpanao sary hosodoko ary ozy izy hoe manahoana ny fijerinareo an'io sary io? Tsara ve? Tsara ozy izy, ny olona ary dia mbola nitehaka ihany ny olona. Moa misy fanamarihana tianareo atao ve? Tsy misy ozy izy ny olona ary mbola nitehaka nydrefidrefitra ihany ny olona. Tao anatin'izay anefa nisy tovolahy kely anankiray. Avy hatrany dia niteny manao hoe azafady tompoko, za mahita zavatra tsy ampy ao anatin'io sary hosodoko io. Rehefa niteny ilay tovolahy dia nangina ny eran-trano. Ity tovolahy ity ve no mahita zavatra tsy ampy amin'ny hosodoko izay ataon'ity lehilahy manam-pahaizana amin'ny hosodoko ity? Hono ary tovolahy, inona ny tsy ampy? Ozy izy ilay tovolahy kely, zao tompoko ny tsy ampy amin'ny sary hosodoko io, tsy misy poinet le varavarana. Niara-nitodika ny rehetra nijeren'le varavarana, ary dia samy gaga fa tsy nisy poinet tokoa le varavarana. Ary mbola nampily ilay tovolahy kely hoe adino ny nanisy poinet an'io varavarana io. Nangina ny eran-trano, miandry izay valiten'ilay lehilahy mpanao sary hosodoko. Rehefa tao anatin'ny fanginana dia niteny moramora izy, zao izy mantsy an'ireo mpanatrika rehetra ireo, marina tokoa niteny ny tovolahy io fa tsy misy poinet le varavarana. Tsy hoe adino anefa, fa izao mantsy io varavarana io dia tsy ny varavaran'ny tranontsika, fa ny varavaran'ny fotsika. Ka ny varavaran'ny fotsika, ny poinet dia ao anatiny fa tsy aty ivelany. Ka ny ao anatiny ihany no afaka manokatra izany varavarana izany. Ry hava-malala, mijoro eo am-baravarana Kristy. Inona zany ty varavarana ity? Dia ny varavaran'ny fotsika. Inona nataon'i Kristy? Mijoro ary mandondona izy. Ary dia ambarany tsara manao hoe raha misy mihaino feko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Iza zany no asaina anokatra ny varavarana io? Ianao. Ho sokafanao ve le varavarana? Raha sokafanao i varavarana io, hiditra ao anatin'izany Jesosy Kristy dia ao am-ponao. Ary rehefa miditra ao am-ponao Jesosy Kristy, dia lazainy hoe hiara-misakafo aminao izy, ary ianao dia ho aminy. Ry hava-malala, moa misy fahasoavana sy tombotsoa lehibe mihoatra noho izany ve? Any amin'ny andininy sasany dia milaza ny apôstôly manao hoe tsy izaho tsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Mba tianao hitoetra eo amin'ny fiainanao ve Jesosy Kristy? Vao le varavarana, vao le varavarana. Ary rehefa mamaha io varavarana io ianao, rehefa tafiditra soamatsara ao Jesosy Kristy, dia izy no hitantana ny fiainanao. Jesosy Kristy ilay mifeny toe-javatra rehetra no amily ny fiainanao. Inona ny tombotsoa? Ny tombotsoa dia izao, ao amin'ny Malaki dia misy tombotsoa lehibe izay omeny Jesosy atsika raha toa ka mamoy izany varavarana izany isika. Ao amin'ny Malaki 3 dia misy teny izay efa mahazatra antsika ihany koa zao ny vakin'izany teny izany ao amin'ny Malaki 3 ka ny 10. Ary izaho toetra amin'izany aho Jehovah tompony maro, raha tsy ho vaako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana mananambiampy ho anareo. Ay ve rehefa manokatra ny varavaran'ny fotsika isika ka mandray an'i Jesosy Kristy ao am-potsika dia vahany ny varavaran'ny lanitra. Inona no ampidininy? Fitahiana mananambiampy. Eto amin'ity tany ity ihany isika dia efa mahazo izany tombotsoa lehibe izany, fitahiana avy amin'Andriamanitra. Ry hava-malala, mba tianao ve zany? Raha tianao zany anie dia ho tanteraka amin'ny fiainanao raha toa ka vahanao ny varavaran'ny fonao ka hampandrosoanao Jesosy Kristy, dia ho vahany ny varavaran'ny lanitra ampidinany fitahiana mananambiampy ho anao ankehitriny. Farany, ny varavaran'ny lanitra ampidinana fitahiana ihany ve no ho sokafan'Andriamanitra ka ampidinana izany fitahiana izany? Ry hava-malala, misy teny efa mahazatra antsika ao amin'ny Jaona 4:2.
ary io teny io no amarana antsika azy. Izao no voalaza ao anatin'izany Jaona 4:12 zany. Aza malahelo ny fonareo. Minoa an'Andriamanitra ary minoa aiko. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa handeha amboatra fitoerana ho anareo ary handeha amboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo any amiko ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ao an-tranony raiko izy misy fitoerana maro. Hay ve misy trano zany ao an-danitra? Raha mandray an'i Jesosy Kristy ianao eto amin'ity tany ity dia omeny fitahiny fa ity ny tena zava-dehibe. Ovahany ny varavaran'ny lanitra, idiranao ao an-tranony ray miaraka amin'i Jesosy Kristy, iaina mandritry ny mandrakizay. Rava malala miantso anao ankehitriny. Raiso Jesosy, tsy hanenina ianao satria ny tombontsoa eto amin'ity tany ity ho azonao ary ny varavaran'ny lanitra idiranao, iaina mandrakizay miaraka amin'i Jesosy Kristy any amin'ilay paradisa izay efa nomaniny ho anao sy ho ahy. Raha raisinao izany tenin'Andriamanitra izany ankehitriny, tsy hanenina ianao satria paradisa nefa nomaniny ho anao. Andriamanitra ny hitantsika. Amen. Ho fehiny izany ten'Andriamanitra izany ary dia andeha iarahantsika miredona ny hira fa 700, ny hira 700 aza mivezivezy. Aza mivezivezy mitady mpamonjy anay, raha sendrady mafy eo amin'ny fiainana. Aza mandany andro mikaroka ianay, fa ny akaiky indrindra Jesosy ilay tompona. Tsy lavitra anao re, tsy lavitra Jesosy, antsory izy izao e, fa marianao tokoa. Antsory aza misalasala tondony le izy izao, indre favononizy iay no mivavaka. Aza mirenireny mitady izay tianay, aza havezivezy mifosy fanahina, fa ny akaiky indrindra dia Jesosy lay tompona. Tsy mba mandao mihitsy, tsy sasatra miandrana, tsy lavitra anao re, tsy lavitra Jesosy, antsory izy izao e, fa marianao tokoa. Antsory aza misalasala tondony le izy izao, indre favononizy iay no mivavaka.
samirepirepy mitady ny tena soa ny vola sy arena de samy olo tokoa ka tsao ny tsara indrindra ny toetra mandrakizay tanana kanto loatra ny toeranao ratrizay ireno tsara indrindra tsara mandrakizay tsy mba vidy ambola fa tolotry ny raha hoan'ny rehetra mino tsy vono ny bebaka de tsy mba hisy adino fa samy ho sambatra ivavaka sika tompoko ray tsara indreny an-danitro misaotra anao zay satria mbola afaka niaino zany teny zany tamin'ity sabata ity aoka mba hamaka ao am-ponay zany aizanay mandray fanapaha-kevitra tsara ny iantoraka eo aminao ametraka ny fiainanay eo aminao ka ianao mihitsy tompo no velonao anatinay ary ny sitraponao irery any no tanterahanay terizo izahay mba ho vonona amin'ny fitsanananao eny amin'ny raonlanitra ka handova ilay fiainana mandrakizay raiso ny tsodrano hitay anao ane Jehova ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka amindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ane Jehova ka anome anao fiadanana mandehana amin'ny fiadanany tomponao anio apitso ary mandrakizay amen